Lakandro vao miaraka aminay sampana tily mankalaza ny 15 taona ny tsirony sampana. Anomboka ny fotoantsika dia ny fampianarana hoentin'ny mpitandrina Tahina Rahandro Fensoa dia mamela aloha hiprezente azy anareo. Fa alohan'izay aloha dia iombom-bavaka tsika. Tompoandriamanitra eo, misaotra indrindra sy mankasitraka ary manome voninahitra ny anaranao masina izay no izao fotoana izao nomenao anay. Mankasitraka indrindra tamin'ny fitantananao manokana ny mpanomponao Pasteur Tahina izay nirahanao hamangy ny fiangonana FP-Amatolozy ao anatin'izao ivo ny fankalazana ny 15 taona sampana tily izao. Dia misaotra anao sady izay tompo fa manakambara aminay ianao ary ny mpanomponao dia irahanao izarany hafatra ao amin'ny fiangonana amin'ity weekend ity. Dia ampitomboy ny fononay ary disposeo ny fonay tompo. Tena fenoy ny fanahinao masina handray ny fampianarana ho eto amin'ny mpanomponao mba tena hitondra fanavaozana sy fanoloran-tena vaovao anay ary andraisanay fanapahan-kevitra ny hafatra izay ampitaina aminay androany. Dia mba tsy ho very maina ny fotoana ianaranay ny teninao eto androany hariva fa fitombona ho anay ary dia hibaribary amin'ny fiainanay ny voninahitra ao Andriamanitra. Dia mitenena araka ny fombanao fa vonin-kiaino izay mpanomponao amin'ny anarantson'i Jesosy. Amen. Dia araka ny teneniko anareo hanao présentation fohy any Pasteur Tahina. Izy zany dia pasteur ny FJKM ary tany Marivoay Manaratsandra izy no nitandrina fiangonana. Fa amin'izao fotoana izao izy dia manao doctorat en théologie any Bonn. Dia tantarainanay teo hoe écuménisme ny doctorat ataony izany, recherche ataony. Dia mipetraka any Allemagne izy zany mianatra any Bonn dia manambady izy dia mananjanaka roavavy. Dia Pasteur Tahina Rahandro Fensoa ny alalany maro azy dia izy no namorona ministère marque 1615 ao amin'ny tambazotra Facebook sy YouTube no anarahany maro azy zany mizara toriteny izy mizara fampianarana entaniko sika izay mbola tsy mahalala an'izany pejy izany hitsidika fa tena édification mahafinaritra tena mampitombo ny zavatra zarainy ao ary tena hoe ahoana moa izany azahoana haim-panahy tena mampitombo antsika amin'ny fahalalana tsara ny sitrapon'Andriamanitra. Dia amin'izao fotoana izao izy efa mihoatra ny 500 ny vidéo nataony. Dia androany izy zany tsy vidéo fa mahita azy mivantana tsika. Dia tantaraiko fohy aminareo fotsiny ilay izy fa hitanareo moa fa ny sampana tily dia misahana fanabeazana dia efa tamin'ny herintaona izay no nanam-pikasana hoe tamin'ny raha ny sitraponay raha ny vinavinanay zany dia tamin'ny juin tamin'ny herintaona Pasteur Tahina no tonga taty Toulouse fa tsy afaka foana izy, tsy afaka mihitsy izy fa dia ity fotoana iarahany amintsika androany ity ilay teneniny tamin'ny toriteny teo profiteo dia herintaona nanomanana an'izao fotoana izao. Dia izay zany mba fizarana kely ataoko anareo fa dia omentsika azy ny teny mankasitraka. Da mentsika tehaka kosa pasteur aloha e. Misaotra indrindra amin'ny fanolorana andao mbola hivavaka isika. Andriamanitra miondrika eto anatrehan'ny voninahitra ao izay ary midera mankalaza manandratra ny anaranao masina
ilay anarana be voninahitra satria Andriamanitra tompon'izao zavatra rehetra izao ianao ary manjaka amin'izao zavatra rehetra izao. Eo an-tananao ny hery rehetra mampietsika ny zava-mananaina rehetra ary ao aminao no misy ny lakile sy ny fanalahidin'ny fiainana ray manontolo. Ary raha tonga eto izay amin'ity takariva ity dia satria mino fa Andriamanitra velona ianao ary miteny aminay isan'andro mampafantatra anay ny sitraponao ary mangetaheta izahay ny amin'izay tokony ho ataonay ka ho any amin'iza moa izay no ahalala ny amin'izay fomba ahafahana mitaiza sy manabe ireo taranaka izay fanomenao ao aminao rery ihany Andriamanitra no misy ny vahaolana feno sady azonay antoka fa ho fahamarinana tsy miova anafaka anay amin'izay mety ho fanandevozana sy tahotra rehetra. Ko amin'ity an'io ity ara dia miasa mahery eto ianao, ny fanainao masina anie no amangy sy ny isam-batan'olona ka tena hikasika anay amin'ny alalan'izao fifampizarana izay tanterahanay eto izao ary dia apetraka feno eo ambanin'ny fanatrehanao izao fotoana tanterahanay eto izao ary ny mpanomponao izay izara izao fampianarana izao raha eo dia aoka ho fenonao ny fanahinao masina ka ianao mihitsy no hijoro eto anilako, ianao no ampiteny ary ianao no hiasa ka fitaovana fotsiny ihany ny tenako fa izay sitraponao tianao ho fantatra reto vahoakanao reto dia ho ambaranao amin'izy ireo. Dia miasara ry Tompo fa tolotra tanteraka ho anao ty fotoana ity anjakao ho voninahitra anaranao rery ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy nanaovanay ny vavakay. Amen. Eny ary havana dia fifaliana lehibe ho any mifanatritava amintsika amin'ity an'io ity ary fampizara amintsika ihany koa ny afatra izay nampitondrain'ny Tompo ho antsika amin'ity an'io ity. Dia resaka fitaizana moa ny zavatra ho resahantsika eto hoe ahoana no atao ny amin'izany fitaizana ao anatin'ny tokantrano izany satria sahiran-tsaina ny ray aman-dreny. Matoa ray aman-dreny ny betsaka tonga eto dia sahiran-tsaina ny ray aman-dreny amin'ny hoe ahoana marina moa izany no tokony hitaizana, hikolokoloana, hanabeazana ireto ankohonana ireto. Be dia be ilay zavatra mampanahy. Dia amin'ity an'io ity aloha dia efa hiteny amintsika hoe aza matahotra fa tena manana vahaolana ho an'izany mihitsy ny tenin'Andriamanitra, tsy izaho fa ny tenin'Andriamanitra. Ary ny tenin'Andriamanitra no raisintsika ahitantsika ny vahaolana ho an'izany amin'ity an'io ity. Dia mialohan'ny hanomboako ny fampianarana dia atao anao karazana testa kely tsika aloha. Tanareo ohatra ilay any amin'ny fianarana ireny ilay vao maimbotra dia tonga dia interro. Dia misy taratasy kely ho zaraina amintsika eny dia miaraka amin'ilay taratasy kely mba misy olona anankiray koa mizara an'ity. Ity fanomezana kely izay atolotro anareo marque page izy ity dia zaraina ihany koa miaraka amin'ilay taratasy mba ho fahatsiarovana anareo izany hoe nandalo taty ny tenako. Nahazo ilay taratasy kely daholo ve sa mbola misy tsy nahazo? Ay, mbola misy tsy nahazo.
eny ary dia izao zany ny antony zaranantsika ny taratasy iny a misy fanontaniana apetrako dia valianareo aza seoseo an'izaniza mihitsy tsy mahazo mifangalatahaka zany a fa tena hoe ianao rery any a no mamaly ny fanontaniana ao anatin'izany na ny vadinao azy aza seho azy misy akisany ianao fa aza mitsiritsirika hoe dia izao ilay fanontaniana voalohany eritrereto tsara ilay fanontaniana izao ilay fanontaniana voalohany hoe soraty a inona no tanjonao eo amin'ny fiainana inona no teo lasa inona ianao na teo tonga ahoana ianao dia zavatra anankiray ihany aloha soratana eritrereto kely aloha ary inona no mba zavatra ohatrany hoe mba nofinofinao zany e inona ny tanjonao a inona mba nofinofinao a inona ny zavatra ohatrany hoe tena nikelezanao aina sy ny fosanao aina sy tena hoe mety tsy tratranao la izy fozanao hoe tia ny zavatra mba tena tiako ho tratrako teo amin'ny fiainana fa za moa zany tsy lasa tamin'izy fa io ny zavatra tonoana fotsiny ilay izy tsy voatery ilay zavatra ataonao a fa hoe zavatra anankiray a soratanao zany anankiray ihany mieritrereta kely fanontaniana faharoa raha zany hoe tsy fantatro dia afaka ataoko hoe tsy fantatro na hoe ohatrany misahira-tsaina dia soraty mihitsy hoe tsy misy tanjona tsy maninona raha izay aloha zany dia ataovy tena hoe sincère tsara na hoe tsy misy na hoe zay mipotra ao dia mety amiko dia afaka soratanao zay ny faharoa dia izao inona ny tanjony ray aman-dreninao taminao ohatsy hoe ny ray aman-dreniko dia tena mba nanirana mihitsy a mba ho lasa dokotera nefa dia soraty fotsy zany la zavatra mba tena hoe fanirian'ny ray aman-dreninao a tena tsapanao mihitsy hoe niposehana ny ray aman-dreniko a ho amina zavatra anankiray dia soraty eo la zavatra mba fanirian'ny ray aman-dreninao zany tsy voatery hoe tanteraka ilay izy a tsy voatery ho tratranao ilay izy fa soraty fotsiny hoe izao ny zavatra mba tena niriany dada na niriany mama ho anahy teo amin'ny fiainako tsy tokony ho sarotra raha zany hoe tsy fantatro dia afaka atao hoe tsy fantatro raha atao hoe tsy nisy dia ataoko hoe tsy nisy tsy maninona mihitsy fanontaniana fahatelo indray ary inona indray no heverinao fa fikasan'Andriamanitra na hoe tanjon'Andriamanitra ho anao inona ny zavatra ohatrany hoe heverinao fa hoe zavatra tena tanjon'Andriamanitra hoe ataon'Andriamanitra ho lasa inona ianao na tonga inona ianao na inona zany ny heverinao fa hoe fikasan'Andriamanitra na tanjon'Andriamanitra ho anao eo amin'ny fiainanao raha ozy koa na hoe tsy fantatro na hoe mifangaro be ihany ilay izy raha ihany a raha ihany ny soratanao izay raha epa-tena hoe lehibe indrindra zany mazava ho azy misy maka intercalaire mihitsy ve
eny ary dia zao ary an'ilay izy a jerevy lay zavatra soratanao anankitelo jerevy la zavatra anankitelo a dia zao nyfanontanina tsy azosoratana any ty fa jerevy tsy dia hoe mitovy ve a reo tanjona anankitelo roa sa tsy mitovy atsakano tana zay hoe tsy mitovy le tanjona anankitelo le teny koa tsy mitovy zany ohatra hoe ny tanjoko a ho lasa ingénieur ny tanjon'ray aman-dreniko a ho lasa pastera ny tanjon'andriamanitra ao anahy dia ny ompitory filazantsara tsy fantatro dia tsy mitovy izy zany zao zay ohatra zany dia tsy mitovy dia atsakano ny tanan'izay hoe tsy mitovy le izy anankitelo atsakano ny tanan'izay hoe tsy mitovy a le izy anankitelo misaotra tompoko atsakano ndray ny tanan'izay hoe nitovy le izy anankitelo misaotra tompoko eny ary dia aprimo tsara aloha izy aloha ary fa mbola iraisitsindra vavaony amin'ny farany iraisitsindra vavaony amin'ny farany satria raha ohatra ka hoe le mitovy zany mbola hitantsika hoe inona le izy rehefa avy eo a fa raha ny tena izy zany dia tokony mitovy le izy zay zany ny tokony ho valony marina tokony ho mitovy le izy fa raha vao tsy mitovy le izy a dia misy problème zany ao ny zavatra tsy mipasy zany tao matoa tsy mitovy le izy dia na mitovy koa ary le izy a dia tokony ho valiny tokony hitovy koa le valiny zay ho resantsika rehefa avy eo miresaka fanabeazantsika ary a ho resantsika iny rehefa avao fa aprimo aloha iny taratasy iny ary miresaka fanabeazantsika dia misy tenin'andriamanitra tiako hitariana ny saitsika ao amin'ny jaona Matio toko fahaenina Matio toko fahaenina dia efatritsika manomboka ny andininy fadimy amby roapolo efatritsika manomboka ny andininy fadimy amby roapolo a dia ajanontsika hatramin'ny andininy faefatra amby telopolo Matio toko fahaenina andininy fadimy amby roapolo ka hatramin'ny andininy faefatra amby telopolo amin'ny anaran'ny tompo ary noho izany dia lazaiko aminareo hoe aza manahy ny amin'ny ainareo dia izay hohaninareo na izay hosotroanareo na ny amin'ny tenanareo dia izay hotafianareo moa ny aina tsy mihoatra noho ny anina va ary ny tena noho ny fitafiana tsy njovy ny voromanidina fa tsy mba mamafy na mijinja na mitaona ho any an-tsopitra ireny ary ny rainareo izay any an-danitra mamelona azy moa tsy mihoatra lavitra noho ireny va ianareo ary iza ao aminareo na dia manahy azy no mahay manampy ny andro iaina na dia kely monja azy ary nahoana no manany amin'ny fitafiana ianareo dia nio tsara ny fanirian'ny voninkazo any an-tsaha tsy mba miasa na mamora eny nefa lazaiko aminareo fa na dia Solomona teo amin'ny voninahiny rehetra aza dia tsy mba nitafy tahaka ny anankiray amin'ireny ary raha niahatra any an-tsaha izay any ihany anio fa atsipy ao am-patana raha-pitso no ampitafian'Andriamanitra toy izany tsy mainka avay ianareo kely finoana dia aza manahy ianareo ka manao hoe inona no haninay na inona no sotroanay na inona no hotafianay fa izany rehetra izany a dia katsahy ny jentilisa fatratra fa fantatry ny rainareo izay any an-danitra fa tokony ho anareo izany rehetra izany fa katsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampo anareo izany rehetra izany ary amin'izany dia aza manany amin'ny ampitso ianareo fa ny ampitso anany azy ampoan'ny andro ny ratsy miseho eo aminy Matio toko fahaenina io a fa andao raitsika koa ny Jaona toko fahaenina Jaona toko fahaenina dia atomboka tsy andininy fahatelo amby telopolo ka hatramin'ny fahefatopolo Jaona toko fahaenina andininy fahatelo amby telopolo efatra amby telopolo ka hatramin'ny fahefapolo rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'ny tompo ary hora taminy tompo omeo anay mandrakarivo izany mofo izany fa hoy Jesosy taminy izao no mofinaina izay manantona any tsy mba honoana izay mino ahy tsy angetaheta intsony efa nolazaiko taminareo fa nahita ianareo nefa tsy mino izay rehetra omeny iray koa dia hanantona ary izay manantona dia tsy mba ho laviko mihitsy
fa tsy nidina avy tany an-danitra aho mba hanao ny sitrapoko fa ny sitrapony izay naniraka ary izao ny sitrapony izay naniraka dia ny tsy hamelako isy very izay rehetra nomeny aho fa atsangako indray amin'ny andro farany izy dia izao ny sitrapony raiko dia ny ahazony izay rehetra mijery ny zanaka ka mino azy fiainana mandrakizay ary izao hanangana azy amin'ny andro farany. Mateo toko fahafiry izy teo dia Jaona toko fahafiry. Deutéronomie toko fahafiry zany zao ny jereva tsira manaraka. Deutéronomie toko fahaenina indray zany zao ny texte manaraka. Deutéronomie toko fahaenina jerevantsika indray a. Dia raisitsika ny andininy fahaenina. Deutéronomie toko fahaenina dia raisitsika manomboka amin'ny andininy fahaefatra ka hatramin'ny andininy fahasivy. Deutéronomie toko fahaenina andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahasivy. Ary mianoro Israely, Jehovah Andriamanitra dia Jehovah Andriamanitra iray ihany. Tiavany Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny herinao rehetra. Ary aoka ao am-ponao izao teny andidiko anao izao dia ampianaro tsara ny zanakao izany ka resao na mipetraka ao an-trano ianao na mandeha any an-dalana na mandry na mifo ary fehezo famantarana eo amin'ny tananao reny ary aoka ao indrindra dia ny fandehananareo makany an-danitra. Zany ny tena zava-dehibe indrindra. Ilay tenin'i Jesosy zany ilay hoe ka tsao aloha ny fanjakana dia tena ho an'ny ray aman-dreny mihitsy. Hoe ilay zavatra mampatahotra anao amin'ity zanakao ity secondaire daholo zany. Fa ataovy izay ahafahanao mitory tsy mampafantatra ny zanakao ny famonjena fa rehefa voavonjy izy milamina daholo ireo zavatra rehetra rehefa avy eo. Misy zavatra be dehibe lafin-javatra izay rehefa tena mandray an'i Jesosy ilay zaza, rehefa tena manana an'i Jesosy ilay zaza, milamina ho azy daholo fotsiny ilay izy. Tsy maintsy mandeha voalohany aloha zany ao anatin'ny fanabeazana izay ilay hoe fametrahana ao anatin'ny sain'ny zanakao mihitsy hoe ny tena tanjon'ny ray aman-dreny, tena tanjon'ny dada sy neny voalohany indrindra ao anay dia natokavany any an-danitra. Fa raha ohatra misy ray aman-dreny manko manao hoe tsy makany am-piangonana nareo tsy makany amin'ny tily nareo fa examen nareo zao. Zany hoe ilay examen zany ny priorité important. Nisy tanora anankiray nitsovavolombelona. Toy izy hoe zaho izy ny zavatra tena hoe héritage ngeza be indrindra nomeny ray aman-dreniko anao izy dia zany hoe finoana sy ny hoe fiainana mandrakizay zany. Indray mandeha izy vita ny baka dia nanao concours hiditra tamin'ny université ary tena hoe filaire tena farany izay tena hoe nofinofiko ilay filaire izy. Dia neny izy nanatitra anahy tamin'ny tomobile andeha ho an'ilay concours. Dia za tena stress be mihitsy tao anatin'ilay fiara. Dia izao izy zavatra nyteneniny tamiko rehefa hoe hiditra tao hoe ndao hivavaka aloha tsika sindria. Dia izao nitadidio mandalo daholo ny zavatra eto ambonin'ny tany. Peu importe na ho azo indry io plasy io na tsy ho azo indry. Ny important indrindra makany an-danitra indry. Ka tsao ny fanjakan'Andriamanitra. Rehefa makany an-danitra dia izay ny zava-dehibe. Fa ny eto ambonin'ny tany na azo na tsy azo. Tsy mistressy amin'io ianao. Ataovy maximum fotsiny fa tsy io akory ny zava-dehibe indrindra amin'ny fiainanao fa makany an-danitra ianao. Izay ny zava-dehibe. Izay teny izay ozy izy sady nitomana izy ndatarana izy izay teny izay ozy izy tena nataoko filamatra teo amin'ny fiainako hoe ny zava-dehibe indrindra amiko dia makany an-danitra. Na inona amin'ny raha teko eto ambonin'ny tany, na inona tsy azoko eto ambonin'ny tany, izay ny nampianarin'ny mamanay anahy. Izay ny nataon'ny mamako tafiditra tato anatin'ny saiko hoe makany an-danitra ianao. Dia izay ny zava-dehibe indrindra. Tsy haiko hoe firy amintsika ray aman-dreny ny tena mandetika ao anatin'ny saintsika ny zanantsika n'izany hoe fitiavana no any amin'ny mandrakizay izany. Izany hoe fiainana any an-danitra izany. Fa izany ny tenin'i Jesosy Kristy ka tsao aloha ny fanjakana izy. Izany hoe ampianaro aloha ny zanakao ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana dia rehefa avy eo hanampy daholo ilay zavatra rehetrarehetra izay mampanahy anao rehefa avy eo. Mampanahy anao rehefa avy eo. Dia nanana fitsarana izy nanao an'ilay fanadinana satria tena hitako nisy pengeza be tato anatiko hoe marina tokoa izany. Dia nanao an'ilay fanadinana izy dia afaka soma tsara moa izy izany rehefa avy eo dia nitsovavolombelona izy hoe tena
anisany nanampy be anama manay ozy izy a satria tena napetra ny taty anatinay mihitsy zany hoe makany an-danitra zany zay anisan'ny zavatra ngezabe indrindra ary raha Andriamanitra no antaniana dia lefa nijerentsika tao le jaonina toko fahaenina zao izy ny sitrapony raiko izay any an-danitra tsy amelako izy ho very zay tramena fa atsakako indray amin'ny andro farany zany ny tena sitrapona Jesosy zany nampahafanty inona ny tena volonté an'Andriamanitra amin'ny olombelona fa izao ny sitrapony raiko ny ahazony zay rehetra mijery ny zanaka mino azy fiainana mandrakizay zany ny tena projet an'Andriamanitra aminao e ny projet an'Andriamanitra amin'ny olombelona dia mihoatra noho ny hoe ho tafita ho lasa zao ho lasa zao lavitra be noho izany mihitsy ny projet an'Andriamanitra tena hoe ameko an'ity olo ty andova nyity zavatra tato an-danitra ity zany ny tanjony anomeny olona fiainana mandrakizay fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra zao tontolo zao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very fa hanana fiainana mandrakizay zay rehetra mihinana io zanany io zay zany ny sitrapon'Andriamanitra zay ka Andriamanitra koa dia mametraka zay olona ara-pahamehana zay no nahatonga an'i Jesosy Kristy rehefa tonga tety ambonin'ny tany izy a dia nanana occasion be dia be izy a afaka ny profity tsara koa izy ohatr'ilay toriteny tany keo hoe mba eto aloha zao mba 30 taona ny fotoana nanako eto a dia alao mba tanay profity e mba handende kely ho an'ny Chypre mba hanao vakansa kely en famille za dia Josefa dia Marie mba manao une semaine kely an'ny Chypre aloha zay telo mianaka dia avela eto aloha mpianatra fa rehefa tena jerevanao izy a tena ny andro ny rehetrarehetra dia nitoriny ny fanjakan'Andriamanitra satria zay le priorité zay ny tena sitrapo zay ny tena tanjona mamaky antsika zany rehefa manatona an'Andriamanitra dia mety le problème mety le olana dia izay foana le John Matthieu teo hoe ka tsao aloha ny fanjakany fa manampy anao ihany io rehefa avy eo omeny anao ihany io rehefa avy eo fa ataovy zay anatonga anao a ho any an-danitra aloha dia ozy amin'izay le Deutéronomie teo hoe ampianaro ny zanakao zany na mitsangana izy na mipetraka izy na mandeha izy na matory izy ampianaro azy zany hoe itsika dia manana tanàna tsara tarehibe izay efa nomen'Andriamanitra atsika rehefa tena mipetraka manko zay sainan'izay hoe manana lova efa tsara any an-tany tsika ohatrany tsy mezaka ohatrany tsy mahataitra anao tsony le zavatra ty ambony tany zay no natonga amin'ny politeny hoe ataoko taimboraka ny zavatra rehetrarehetra ozy izy tsy miazakazaka amin'ilay zavatra eto ambonin'ny tany tsy miazakazaka amin'ilay arena mora loha fa lasa efa manana antoka ianao hoe efa manana anjara efa manana zavatra miandry ana any an-danitra ary ho fiainantsika rehefa tena diniana dia tena zay hoe zava-poana daholo ny zavatra rehetrarehetra inona moa sy ho azon'ny olona na azony ary zao tontolo zao nefa very ny ainy inona no atakalony olona ho solon'ny ainy anisany nisy ray aman-dreny ny tafaresaka tamiko tamin'ny voaingana dia nitomany le ramatoa zaho izy tena manana antoka fa ho any an-danitra fa nivady aman-janako pastera mba ho eto am-bavaka fa rehefa mivavaka dia imezan'ireo fotsiny dia ahoana nitretako hoe andeha ho any an-danitra fa reto olo zanako vady aman-janako reto ozy izy andeha ho any amin'ny fahaverezana ahoana no etretako an'izany ozy izy tsy haiko tsika namanitrehitra ahoana tokoa moa zany zavatra zany satria ny famonjena dia tsy ho anao rery any a fa ho anao sy ny ankonanao raha izaho sy ny ankonako dia anompo an'i Jehovah eo amin'izay zany le mipetraka le hoe adidiny ray aman-dreny a no mitaiza ny zanany voalohany indrindra mihitsy aloha le ara-panahy mba hatonga n'io zanany io a anana antoka ny famonjena ary tena priorité zay zavatra ka tsao aloha first d'abord mialohan'ny zavatra rehetrarehetra mihitsy zay mialohan'ny fanabeazana azy rehetrarehetra fa rehefa tena mipetraka tsara zay a na eo raha ny rivotry ny fampianarana samy hafa ety ivelany dia izy ihany dia efa mahay manavaka an'io hoe tsy mety zany tsy miaraka amin'ny tompo zany tsy mety zany fa manimba ny mandrakizayko zany lasa indraindray arany a ozy ilay ray aman-dreny anankiray hoe tsy hitako izay navaliko ny ray aman- zanako izy izy fa zao no tenen'ilay zanako lahy tamiko izy hoe maman fa inona ny antony an-tanako makany am-piangonana fa maninona raha mivavaka dia maninona raha tsy mivavaka dia tsy hitako izy izy zay nitenina Jehovah tsy niteneniko anazy hoe raha dadabe anareo na haenao an'izany fanontaniana izany na ataony masaka ianao
zay fotsiny sy sy nazoko navaly anazy raha tatabe anareo na enao zany fanontaniana adaladala zany de avota ty amiko hoe tena tsy adaladala izy fa za mihitsy tsy mahita zay avaly izy izy de manomboka lasa tsisy motivation le zaza satria indraindray tokoa ny motivation ametsika azy de hoe mifavay ianao fa Andriamanitra manampy anao amin'ny fiainana, Andriamanitra mahatafita anao, Andriamanitra mahasalama anao, Andriamanitra zao ka na nivavaka zay ataontsika ao amin'ny tokantrano azy rehefa mivavaka ilay ankizy de taio a zao de meo a zao de zao ataontsika lasa materialista ao amin'Andriamanitra le zaza. De any ka rehefa tratra ny déception izy hoe tsy nomen'Andriamanitra zatra ny tadiavina izy a de miala amin'ny fivavahana izy. Fa rehefa tena mipetraka hoe non zany secondaire atao zany makany an-danitra ny lanitra ny zava-dehibe indrindra amintsika makany an-danitra ny tena important indrindra de mety possible hoe tsy afaka examen a fa ny makany an-danitra iny efa mipetraka foana manana lova any an-danitra ataovy tena mandrevy ny makany an-danitra mihitsy ny zanako fa raha mbola tsy manana zay etaeta zay izy a etaeta-pamonjena de mbola tsy tafapetraka zany zay le fitezana. De indraindray lasa hoe inona ny tanjony mamanao aminao ny tonga sazy famina mba naniry mihitsy mba ho tonga rasazy a zay ve ny tena zava-dehibe indrindra ny olo lasa rasazy tsy a everiko fa tsy izay ny zava-dehibe indrindra fa ny zava-dehibe indrindra dia ny ahatonga anao ho lasa mponina any an-danitra ary zay ny tokony napita zay mahatonga ny hoe ny valin'ilay izy teo zany dia izao inona ny tanjoko lehibe indrindra amin'ny fiainana no any an-danitra zay aloha ny voalohany indrindra prioriteako. Inona ny zavatra tena napetraka ny ray aman-dreny tato anatiko ny atongavako any an-danitra ary inona ny tena sitrapon'Andriamanitra amiko ny atongavako any an-danitra izay zany le valiny hoe telo valiny marina ka raha vao tsy mitovy le valy teny a dia misy problème zany zany hoe mety nisy éducation tsy tafapita zany tao amin'ny ray aman-dreny tao raha ohatra ka tao amin'ny ray aman-dreny le izy. Raha ohatra zany hoe tanjon'Andriamanitra amiko dia izao tsy takatra ao mety nisy zavatra tsy tafapetraka zany tao anatin'ny fiangonana satria anjaran'ny fiangonana ny mba mpahafantatra ny olona fa ny zava-dehibe indrindra aminy dia ny fakanisana any an-danitra fa tsy ny fahasoavana ety ambonin'ny tany. Misy fiangonana sasany mantsy tena mivoy an'le fahasoavana eto ambonin'ny tany hoe tsika tena mila manan-karena dia zany hoe dia tsy resy lahatra amin'izany fa amiko a tsy voaterana-karena ny kristianina tsy voaterana-karena fa io arak'izay amezan'Andriamanitra azy fa mety misy olona tena mandra-pahafatiny a dia tsotsotra ny fiainany ary amin'izy tsotsotra mihitsy ny tezahan'Andriamanitra sy asan'Andriamanitra ao amin'ny fiainany dia tsy voatery hoe tsy maintsy ho lasa directeur daholo fa mety misy olona tena mpamafa-trano izy a fa tena iny mihitsy ny antsoan'Andriamanitra azy satria misy olona misy mission misy ny toy izany any anatin'ny toeram-piasana samihafa any dia iny mihitsy ny fiainany dia tsy voatery hoe hivavaka dia hangataka hiakatra foana. Tsy izany no antony hivavahantsika fa averina tsara tsika aloha zany zao amin'ny tanjona aloha amin'ny objectif satria lasa diso tanjontsika ataontsika à côté le fiainana mandrakizay dia ataontsika priorité le eto ambonin'ny tany dia io amin'izay no mahatonga antsika lasa sahira-tsaina amin'izay nefa ozy ny tompo hoe hanampy anareo zany rehetra zany hoe zany no manampy anareo amin'ny zavatra rehetrarehetra. Za da tena resy lahatra tamin'izany fa ny mamanay a dia izy no nitaizanay rery 5 menada zay ary tena hoe olona tsy nandia fianarana izy ahoana moa ny ahafahana mitaiza olona anaky 5 zany hoe enao vehivavy tokana fa ny tena zavatra tena nitaizany anay a dia tena hoe ny fivavahana ary io finoana io ny tena lova tsara indrindra apetraka amin'ny ankizy ny finoana ny tena lova tsara indrindra apetraka amin'ny ankizy isaky ny hariva dia hoe dia mivavaka foana zay ao tokantrano dia mifandimbidimby mivavaka eo dia mitandimbidiby mitoroteny eo dia ao tokantrano dia radio ara-pilazantsara foana koa moa ny alefa rehefa tonga ny alarobia dia hoentina mandeha mivavaka ametrahan-tanana amin'ny resam-pifoazany ireny dia rehefa tonga ny alahady a dia mivavaka any am-piangonana dia mandeha sekoly alahady dia manao sampatily tamin'izany fotoana izany koa nisy fotoana dia tezaina tao anatin'ny fivavahana ary tena niezaka mihitsy izy napita taminay hoe mivavaha dia ny zavatra hitako kosa nefa dia zao a io fivavahana io ihany a dia efa nanitsy io zay tena endro noho ny manantsaina ozy izy a satria mitandrina ny didinao le tenin'Andriamanitra dia efa nanitsy nampafantatra ny taiza sy nan'olokolo tamin'ny lafin'ny zavatra maro isan-karazany mihitsy.
misy ray aman-dreny anankiray izay natefa ny zanany tamina sekoly izy ozy hoe nyany zanako tena tiako mihitsy ho tafita ary za tena zany ny antony esako na ohatrinona na ohatrinona ekolazy dia zay sekoly farany tsara indrindra eto Madagasikara no ampianarako ny zanako nanambola izy dia tao aloha tsy tonoko anaran'ilay sekoly fa tao Antananarivo moa zany ilay izy 15 millions de francs efa hely zany ny ekolazy isam-bolana tao anaty amerikanina moa zany ilay sekoly dia olona zanaka ambony be daholo no mianatra anatin'ilay sekoly dia nianatra tany ilay zanany dia izao nefa ny zava-misy ao anatin'ilay sekoly koa ilay sekoly tena tonga dia le laika be tena le olona le communauté le olona manodidina azy rehetrarehetra sana zany ohatrany hoe olona tsy mivavaka daholo influencé ary le zanany influencé an'le tontolo zany dia hoe tena mivavaka fa zao lasa manomboka miteny hoe tateorina izy zao tena niteny mihitsy hoe midéclaré aminareo ray aman-dreny aho zy izy vita ny fianarany na vita fianarana ambony fa zaho sy tena midéclaré aminareo ray aman-dreny fa tsy mety amiko intsony ilay fivavahana tena ohatrany latsaham-baratra hoe way fa ahoana za tsy mety amiko intsony ozy izy fa raha hivavaka nareo dia mirespekte anareo fa za tsy mino an'io fivavahana io intsony aho izy izy misy ray aman-dreny koa voaingana nandefa mesazy tamiko dia ozy izy hoe mpiandry aho izy izy dia ny zanako lahy ozy izy manana namana izy dia io namana io tena olona tsy mivavaka mihitsy fa ate dia mia-influencé anazy zay ty amin'ny voalohany tsy nehitrehitra hoe problème zany fa hoe ny lahy zany mba mitory filazany tsara aminazy ihany kay taty aoriana ozy izy voatarika io le namana io le zanako ozy izy dia izao no niteneniny hoe mivavaka nareo dia mivavaha fa za tsy hivavaka ntsony araka aminareo ato an-trano rehefa hariva za tsy hivavaka ntsony fa tena le monde s'écroule ozy izy io vao tena tsapany amin'izay zany hoe ay ny zava-dehibe indrindra dia tena hoe manana an'Andriamanitra reto zanako reto mivavaka reto zanako reto fa mety ho tafita tokoa izy anankiray koa tany Madagasikara raha matokony antefa afatra tamiko avy any votivorona hono ilay zanany na vita ingénieur mamarana ny fianarana izy ozy izy dia izao koa nyteneniny taminay hoe za tsy hivavaka ntsony ray midada sineny fa tena nefa le dadany rom-piangonana le ramatoa filohan'ny sampana dia izao no nytenen'ilay zanany hoe za tsy hivavaka ntsony fa tsy mety amiko ilay fivavahana fa tsy resy lahatra amin'io ntsony fa raha mbola hivavaka nareo dia ndao dia tena tsapanao mihitsy ny hoe ay ve ny zavatra tena lehibe indrindra kay zany tsy le hoe tafita ny zanako zay natokana ny teny teo hoe nitomany le ramatoa ny resaka tamiko hoe ho any an-danitra fa ho aizy reto ankonako reto ho aizy reto ankonako reto mila ometraka za fantany izany tsika ka ny fanabeazana tena tsara indrindra ary ny fanabeazana tena biblika indrindra dia ny fanabeazana mifototra amin'le hoe katsahako aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana dia avy eo ny zavatra rehetrarehetra ataoko aloha zay ahatonga ny reto zanako reto tena hino an'i Kristy handray an'i Kristy anana faharesendahatra amin'izany atao hoe fiainana ao amin'i Kristy le fiainana mandrakizay mihitsy tsy ampanantenako hoe makany am-piangonana dia any misy camp any misy célébration any misy fetifety any misy sakafo tsy izany mihitsy fa rehefa tsy mahita an'izany izy dia lasa mifindra izy fa tena hoe makany an-danitra tsika dia izay lanitra izay mihitsy ahoana no ampetrahanao an'izay any anatin'ny zanako ao toy izy ilay Deutéronome teo hoe resao aminy zany resao aminy zany ozy izy na mandeha izy na ao an-trano nareo na ahoana nareo zany hoe mila averimberina mila atao tanjona ndraindray tsika tsy manana tanjona raha vao tsy manana tanjona ianao amin'ny fiainana dia lasa mandehandeha ho azy amin'izao fotsiny ianao lasa tsy manana fifikirana amin'ilay izy koa ianao amin'ilay fiainana jereo zao fa na dia ny firenena raha mba manana hoe slogan hoe ny frantsay zao tsy haiko tsara hoe liberté égalité fraternité ny orinasa koa manana slogan hoe inona ny zavatra tena hoe priorité anay inona ny zavatra tena imasonay dia ny firenena samy manana an'izany daholo fa ny tokantrano
tokony anana koa ny tokantrano a tokony isy objectif misy mazava tsara hoe zao ny tena zava-dehibe indrindra ato ny mandrak'izay zay aloha ny voalohany indrindra dia zay vao manaraka amin'izay ny sisa tsy haiko zay zavatra akoatran'izay eo fa tsy hoe ny aza hoe zanako tafita zava-dehibe indrindra zao ny zanako a manao an'izao na hoe tafajanona ty ny zanako tsy izay ny zava-dehibe indrindra zavatra anankiray izay tiako hitariana ny saitsika dia izao rehefa ao an-tokantrano a dia mba resao amin'ilay zanakao hoe amin'izay fomba azahoany azy hoe ohatra izao zany fiainana any an-danitra izany indray manko tsika matahotra amin'ny resaka an'izany hoe raha vao miresaka an'izany dia efa tsy maintsy misy fahafatesana izany ny resahany eo dia ohatra manahirana be ny resaka an'izany hoe rehefa maty tsika zanako kely ve pastera dia resahako izany rehefa maty tsika zay mihitsy ilay fahavoazan'izay ny raha tenao mihitsy ilay tena zava-te important indrindra fa tena mila préparena sy ampahafantarina n'izany izy tsy azo atao resaka hoe tabo zany na zavatra mampatahotra izany fa tena omena fampanantenanany amin'izany mihitsy izy hoe isika zao a dia makany an-danitra isika any ny tena misy ny fonenantsika any ny misy ny toerana misy atsika tena itsika raha tena hoe ahoana moa zany le any an-danitra any dia raisondray raha le stylo sy le taratasy kely dia ataovy aloha zany ny correction an'le interrogation teo tsy pio le valiny diso dia aitsio ataovy hoe makany an-danitra nidika tena tsy pio mihitsy a nidika an'izay zany dia hoe tsy tio lasa ingénieur ty ny tena tanjoko voalohany fa ny makany an-danitra dia no tonga fonctionnaire mba tsy ambolo oatra anazy azony pastera tamin'izany zay tena mivavaka hoe isan-kalahady mandeha mivavaka fa izao tadidiko za mbola kely mira mifirana laroby dia bedy ny dadanay satria inona androany laroby dia inona ny atao amin'izany dia mianatra dia bedy satria tsy tokony mila mpivavahana fa laroby andro fianarana ka zay ny ataoko hoe tsy mitovy le zany hoe tamin'izany fotoana izany koa mety hoe tsy dia ampy fampianarana ny olona fa zany hoe mino an'Andriamanitra izy ka zay mihitsy le olana satria tsika mieritreritra hoe mitondra ny zanako makaty am-piangonana fotsiny dia efa mety zay tena objectif atao tratrarina mihitsy le izy dia le makaty am-piangonana action anankiray ahatrarana an'izay objectif izay fotsiny fa tsy hoe rehefa makaty am-piangonana izy a dia fa tena misy zavatra be dehibe mihitsy izay tsy maintsy horesantsika rehefa avy eo hoe ahoana ary zany ny tokony ny tena zavatra ny eza be tokony hodiniantsika zany dia hoe ahoana no afahako mitaiza ny zanako a mba hananany an'izany hoe vantoka ny mandrakizay zany hananany izany etaeta ho any an-danitra izany fa indraindray zany a lefa tsika mandeha mianatra fotsiny le ankizy a dia mandeha makany am-piangonana fotsiny izy manao sekoly alahady a fa tsy tena misy hoe volavolaintsika izy anana an'izany tanjona hoe
ho any an-danitra zany. Dia eo amin'izay ny mampatonga an'la lasa miala moramora amin'ny fiangonana izy satria tsy mahita zavatra intérêt ao anatin'ilay fiaina amin'ny fiangonana izy na ohatran'izay zany dia izay ny olona dia tsy pio mihitsy ilay hoe ho fonctionnaire atao hoe diso mihitsy zany zay zany hoe misy fahadisoana zany ao amin'ilay fitezana matoa hoe tsy tafapitan'ny ray aman-dreny hoe ny ahatonga anao any an-danitra ny tena zava-dehibe indrindra ny masony fa ny ahatonga anao fonctionnaire ohatra dia tsy pio izy dia hoe tia zany ny tokony nataony fa soa ihany moa fa misy ny fampianarandro afahantsika manitsy izay diso nitaizantsika ho amin'ny fahamarinana. Dia izao ilay fanontaniana faharoa soraty eo ambadika zany ilay izy. Mba mitambatra kely tsororoana reo mamaly an'ity fanontaniana ity. Mba mitambatra kely tsororoana tsy telotelo tsy maninona. Ataovy tsororoa. Dia izao ilay fanontaniana efa mitambatra tsororo daholo aloha ve? Inona avy ny zavatra anankifolo? Zavatra anankifolo izay tena hoe tsara be any an-danitra. Rehefa tonga any. Inona avy zavatra anankifolo? Milaza zavatra anankifolo ohatra zany hoe zavatra tena hoe mahafinaritra amin'izany any an-danitra zany dia eo amin'ny Abrahama sy Sara. Ray izay. Na hoe rehefa any an-danitra dia tena mahafinaritra tsy misy stress tsony ny fiainana any ohatra. Dia anankifolo zavatra anankifolo izay vainao fa tena hoe farany tsara dia mba ifampiresao kely azafady. Mba ifampidinio kely hoe reto samy miteny dimidimy avy. Zavatra anankifolo izay tena ahatonganao angetaeta be mihitsy ho any. Zavatra azo antoka fa tsy hoe rehefa tonga any dia ny voiture any manidinidina daholo tsisy ny tenanao azy. Hoe ohatran'ny papillon daholo ny olombelona rehefa tonga any. Tsy nisy teny izany zavatra marina sy azo antoka.
roa minitra sisa anakifolona izy a raha mahita mihoatra ara dia afaka atao mihoatra. Zay ary ajantsika treo aloha tamin'ny tapabolana nahita reportage tamin'ny YouTube reportage ndreo le olona avy any amina firenena miady sy ny avy any Afrika zany a teo akaty France mety efa nisy nahita an'izay tsika dia tena enjana be mihitsy ny lalana andehanany zareo dia rehefa anontaniana izay ahoana fa teo aty Paris zany teo any Paris zany zareo dia hoe zany any Paris zany a zany no anatin'le reportage a zavatra fantatra hono dia hoe misy roplanina hono dia ararany avy eny ambony avy eny hono ny parfum dia manitra be dia tsy maintsy akipinao amin'ny masonao manjary feno ranomanitra amin'ny masonao manitra be daholo le zany ny nofinofiny zareo dia zany nofinofy zany ny ohatrany hoe mampatonga anazy a tsy miraharaha mihitsy ninona azahoany an'izay tanjo zay hoe ho any Paris fa avy eo nefa rehefa tonga ao Paris izy a dia diso fanantenana ihany. Tao anatin'le reportage tena nampahelo satria nanao fomba rehetra izy atongavana atao rehefa tonga tao izy dia diso fanantenana hoe tena tsy araka ny anetreretany azy zay mahatonga antsika hoe tsy zavatra diso no tenentsika fa zay zavatra fantatsika fa nambarany soratra masina hoe zao le any an-danitra. Andao ary mba zarentsika kely micro e mba misy manangatanana kely a dia mba mitantara hoe zao ny zavatra nisoratanay tato. Eny ary to. Za zany ny mpanoratra amin'ny DSDA reto no ekipako. Za mpanoratra DSDA no dia zao no zavatra nasen'ny soratanay tato a. Efa tonga any an-danitra hono dia eo atratra ny Abrahama daholo izay telo miankinankina. Izay fampiankinankina amin'ny Abrahama eo daholo hony a dia tsisy tsony hono fanaintainana. Falifaly be daholo dia ny lalao tsisy tsony ny ay tsisy tsony hono zany stress zany fa falifaly dia mihira fiderana fotsiny ny any a ay dia mahita an'Andriamanitra mivantana zay ny hitanay telo zay ny hitanareo tao ny hafa ary zay mbola tsy voatonina angamba mba tenenina ny hafa ny andray zany tonga dia efa valiko fotsiny arak'izay le izy tsy misy miasa aloha dia tsy misy marary any dia feno fifaliana dia tsy misy mihitsy mifahoriana dia mideran'Andriamanitra foana dia tsy misy ady a dia tsy misy ny alina fa ohatran'ny mazava foana zany hono any dia tsy misy misary dia miara-mandeha amin'Andriamanitra foana dia tsy misy devoly. Iza koa manana akoatran'izay. Ohatran'ny efa voalaza daholo fa ny hitako hoe anankiray mety ho hitany an-danitra zany dia mitovy daholo tsika rehetra rehefa andry rehefa voantsin'Andriamanitra. Mitovy ny tarevy e? Tsisy tsony zany le hoe ambony ambany fa dia mitovy daholo. Ahita anjely maro be mideran'Andriamanitra. Izay zao no fanampiny tsy voasoratra ato dia mbola tsy voatonina. Rehefa tonga any dia voavaly daholo ny fanontaniana tsy voavaly tety. Ie, marina mihitsy zany. Zay aloha mbola tsy tany ka tsy fantatro. Fa efa voalazan'ny olona daholo ny zavatra ny eritreretina fa ny faniriana dia no tonga any. Zay.
nenay koa nisy hoe fifaliana mifankahita amin'ny efa any. Efa voatenina ny nanoteo fa hoe miona amin'ny fianakaviana sy ny namanao amin'ny tompo. Ankoatran'izay ato aloha ny andro eny ny rehefa mamaky ny eo amin'ny apokalypsy eo paster ny zavatra tena mba iriko zany aloha dia ny mahita n'la ranomasina fitaratra toeran'Andriamanitra mifanjakany mahita koa an'la azonaina izay mamoa voa 12 isam-bolana mahita an'la lalam-be volamena lalana volamena hoy izy ny any an-danitra tsy misy fahafatesana intsony any any an-danitra zay tompoko. Taminay koa nisy hoe abondance ohatrany tonga dia ny imaginena mihitsy izay fruits et légumes volonté. Rehefa tonga any zany dia tsy misy tsony ny tomany dia tsy misy tsony ny fahafatesana fa velona mandrakizay. Hitovy endrika amin'ny tompo isika. Indray zany ahitany Jesosy hoe mivantana, ahitany Eva, ahitany Adama, ahitany reny Davida reny e, voilà. Misy ranomasina sa tsisy? Tsisy plage? Ao an'Apokalypsia rehefa manazava izy dia misy manda le tanàna dia misy vato sarobidy zany hoe ny olona tena raha olona zany tena hoe mikatsaka arena izy ny olona tena hoe materialista zany raha tena hoe mitady zany atao hoe matiera zany dia tokony olona tena hoe ho any an-danitra zany tena any ny tena misy ny arena lehibe indrindra dia ny any koa tsisy mpangalatra zany nambaran'i Jesosy tsisy hoe afeniny ity na arafesina tsisy kalalao tsisy kadratraka zany aloha any tsisy hoe roy tsisy zavatra manimba mihitsy dia tena fiainana mandrakizay zay zany le omen'Andriamanitra antsika ny Baiboly dia tena miresaka mahakasika an'izany ary matoa misy olona samaty dia noho io fiainana mandrakizay io noho io fiainana mandrakizay io nahatonga ny olona ho samaty martyra satria tena tanjaka tao anatiny ny fitiavana zany atao hoe mandrakizay zany ohatra zao raha salama martyra rehefa nisakanana izy hoe maty ane ianao e very ane statut anao e tsisy raharaiko zany ozy izy aza sakanareo anao ny lalako eo amin'Andriamanitra rehefa tena mibano anatsika zany le fitiavana le makany amin'ny mandrakizay dia lasa ohatrany hoe zavatra secondaire tokoa tsy mampivaky loha le eto ambonin'ny tany zay no nahatonga tsy hoe katsao aloha ny fanjakany dia avy eo ny zavatra hitra zay hoe ny sakafo ny hanina ny hosotroana ny fitafiana reny manaraka ho azy lasa secondaire daholo reny rehetrarehetra reny rehefa avy eo ny mahatonga ny olona miasa mafy mikatsaka ny reny satria tsy misy tanjona ho any an-danitra izy ka raha sady tsisy tanjona ho any an-danitra izy mbola tsisy tanjona eto ambonin'ny tany koa dia zay mahatonga anazy tsy maintsy lasa mifikitra amin'ny eto izy satria tsy misy zavatra teneny ankoatra ny eto fa ny antsika kristianina zany dia izao resao amin'ny zanakao zany zavatra rehetra nyresantsika teo zany hoe ny fiainana any an-danitra dia fiainana ohatran'izao ilay zanako favikely rehefa atorotra hoe bonne nuit dia manofisa tsara ny any an-danitra zay indray papa manofisa tsara zany any an-danitra zany fa tena tsara be zany fiainana any an-danitra zany tena tsy maintsy volavolaintsika ny zanantsika mba hanana antoka izy fa ho any an-danitra izy ary hanana etaeta izy le mandrakizay dia katsahanao aloha zay dia mandeha ho azy amin'izay avy eo le rehefa avy eo le ambony rehetrarehetra rehefa mipetraka tsara zay rehefa tena mipetraka tsara ny fitiavana an'io mandrakizay io tsy mifindrafindra fiangonana zany izy
fatany hoe tsy amin'izany mihitsy ny zava-dehibe indrindra na priorité na essentiel fa za efa makany an-danitra dia ato any manompo ny tompo a dia efa mety amin'n'tian'io tia zany dia te hitarika antsika ny zavatra farany dia hoe inona avy ara zany ny zavatra azo atao dia efa nytenena atao zany hoe resahana izy aloha ataonao priorité zany le fandehanana makany an-danitra dia nisy ray aman-dreny anankiray dia hoe ny zanako izy izy enitaona lahankely dia tsy mety manao sekola lahatsony tsisa hoe dia ahoana dia dia tsy mety izy ry pastera fa dia ataoko ahoana moa fa fivavahana tsy fanerena ozy izy dia mbola vo enitaona avy eo dia tsy mety dia avelanao amin'izao fotsiny ka tsy manerena ao izy ny anerena azy amin'ilay fivavahana tsisa hoe ary raha ohatra izy ka tsy mety mandeha mianatra enitaona dia inona ny ataonao dia satria tsy anaiky mihitsy ny ray aman-dreny hoe tsy andeha hianatra io zazy io tsy anaiky mihitsy ny ray aman-dreny hoe tsy andeha hianatra satria hoe simba ny avenirany raha tsy mandeha mianatra izy dia tsy maintsy forcena mitomany mihitsy ilay zaza fa sitomina dia farany a zatra hoe tsy maintsy mianatra zany satria tsy maintsy mianatra raha teo tafito eto amin'ity tany fa le anankiray koa le ho any an-danitra 70 taona sy 80 taona ny eto teboka anankiray le nyteneniko teo hoe resahanao izy ampahafantarinao izy aza atao ny zavatra tabotsony zany na ny vady aman-janaka ao raha tena resaho an'izany mozana hoe kala izy efa tsy vitany tamin'ny mbola kely fa lenay aloha zany dia efa samy sairakirina teo tamin'ny fiainana dia hoe mandehana mivavaka fotsiny na le ankizy raha tsy matra inona ny tena antony andehanana mivavaka dia izao ianao zany a afaka mbola mampafantatra azy an'izany hoe io zavatra ataonao io a izay mahatonga anao tena hoe tsy hivavaka mihitsy amin'ny zavatra ataonao io tena amin'ny tena fa tsisy raha ekon'io na ho azonao ary fa ny zava-dehibe indrindra amiko zao ianao makany an-danitra fa inona ny dikan'io raha azonao io zavatra tadiavinao sy anadinonao fivavahana io nefa very ny ainao dia atao voatsainy foana izay avereno amin'ny foana izay resao amin'ny foana izay hoe tena tiako ianao any an-danitra tena tiako ianao andovan'izany fanjakana mandrakizay izany rehefa tety ambonin'ny tany hoe jesosy kristy dia izany ny afatra nentiny e jerevana hoe ny Matthieu ny Marc Luc John samy foana ny naverimberina samy foana ny naverimberina nanao fanoharana izy a makany fiainana mandrakizay ny fanjakana lanitra dia tahaka an'izao ny fiainana mandrakizay dia tahaka an'izao nisy olona nanao ohatra izao dia izao mibebafaka aiky ny fanjakana lanitra miambena fa ho avy ny fanjakana lanitra ny fanjakana lanitra dia izao io fanjakan'Andriamanitra io foana ny tena priorité io ny votoatin'ny afatra izay nambarany ary tokony ho zany ny votoatin'ny fitezana ataon'ny fiangonana azay mahatonga anahy amin'ity an'io ity a te hitonanao amin'izany androany zany ny filazantsara ny fitondrana ny olona hibanjina ny zavatra any ambony saino ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety ambany fa ny ety ambany dia moraloha mandalo efemera daholo azonao le poste dia rehefa tonga tao ianao dia ohatra ny kidrakidra lava sy ny rythme lava sy dia dia retraité ianao dia vita iny io zany hoe zay zany le fiainako ve mbola misy tsara lavitra noho izay ka tsy izay fotsiny ihany secondaire zay fa ny tena important indrindra matoa ianao mbola velona dia mbola araroty fa mbola tian'Andriamanitra ho any an-danitra ianao ny zavatra farany zany dia izao a ataontsika devoir à la maison ty inona avy zany zao ny zavatra tsy maintsy ataoko mba hatonga ny zanako anao priorité ny mandrakizay inona avy ny zavatra tsy maintsy ho ataoko a tena mila metraka za fantany izany tsika na hoe ahoana no ataoko mba hahatonga ny zanako atsapa fa ny tanjoko voalohany indrindra dia natokavany any an-danitra ohatr'izay koa zany zao tokony apetraky ny fiangonana hoe inona ny tokony ataon'ny fiangonana na tokony ataon'ny sampana mba hahatonga nyity sampany ity a tena anana objectif hoe hitondra ny olona ho any an-danitra andao eritreritra kely fotsiny tsika ray minitra satria fantatro fa be dia be ny zavatra ataontsika rehefa avy eo dia
mety tsy tadiditsika koa ry fanontaniana io fa ndao eritreretra kely inona tokoa moa zany njara tokony ho vaina atao priorité zany le makany an-danitra ampahafantarina andreto zany inona avy ny tokony ataoko voalohany aloha zany a farafakeliny zany tokony isy hoe ny firesahana aminy aloha zany momba n'izany fiainana mandrakizay zany fampahafantarana azy an'izany ahoana efa manana rehefa mino an' Jesosy atsika dia izay mino an' Jesosy Kristy dia mahazo fiainana mandrakizay zay aloha zany itsika mino an' Jesosy Kristy a dia zay ny zava-dehibe indrindra amintsika efa manana fiainana mandrakizay tsika dia ohatr'izao zany fiainana mandrakizay zany resahana izy aloha zany a mahakasika an'izay zavatra y anisan'ny éducation ngezabe zany ataovy misy hoe ho tonga any fierté an'ilay zanaka ao ataovy tonga koa izy da ny orinandra misy any tanjo inona ny tanjonao voalohany indrindra dia ataovy izay atonga anazy amaly mihitsy hoe ny ho any an-danitra dia tanjona eto ambony tanika dia ay izay izy vao miteny zavatra hafa ahoana ataovy mihitsy zany izay atonga zay hoe zay ny tanjontsika voalohany fa tsisy dikany raha zao raha ohatra ka tsy makany an-danitra ianao zay aloha zany voalohany indrindra ny faharoa farafakeliny zao le fitondrana azy mivavaka ty am-piangonana fampidirana azy anatin'ny fikambanana anisan'ny zavatra ngezabetsy satria ny fiangonana ihany koa dia toerana izay ampahafantarana ny olona ohatra n'izao zavatra ataontsika izao ampiofanina ampianarina izy mahakasika zany atao hoe fiainana mandrakizay zany ao anatin'ny fiangonana ka ny fitondrana azy mivavaka dia anisan'ny zava-dehibe ihany koa ahafahany manomana an'izay mandrakizay an'izay ary ny fahatelo dia ny fitondranao azy ambavaka tena angatahanao mihitsy hoe tompo ty zanako ty a ny famonjenany ty zanako ty a apetrako aminao tsisy zavatra azonao atao zany tsisy zavatra azonao tanterahany zany fa ny mampahafantatra azy en'izany fotsiny ny andraikitrao fa ny famonjena azy tsy anjarantsika zany fa anjaran'i Jesosy Kristy dia ny mivavaka tsika mba hiazonany an'ilay famonjena hiazonany an'ilay finoana satria hoy Jesosy hoe Petera za ny mivavaka mba tsy ho levina ny finoanao mba tsy ho levina ny finoanao dia anisan'ny vavaka lehibe tokony ataontsika ho an'ny zanantsika izany lay vavaka ao amin'ny ara-panahany zany indray manko tsika rehefa mivavaka ho an'ny zanantsika dia mangatabavaka dia mangatabavaka pastera ho andreto zanako reto lava be ny lisitra fa lisitra ara-nofo daholo ilay izy lisitra ara-nofo daholo ilay izy fa rehefa tenantena dia inona vitsy mihitsy ny ahitanao an'izany hoe mangataka vavaka ho an'ilay zanako a mba hahatonga an'ilay zanako tena hoe anana finoana tsara an'i Jesosy Kristy na tena hoe iorina tsara amin'ny fanarahana an'i Kristy na hoe hahatonga an'ilay zanako tena hoe tena afanafo tsara amin'ny fanompoana an'i Jesosy Kristy fa tonga dia hoe mangataka an'ny zanako any fianarana tao ny examen any amin'izao ny anina zao dia lasa mihodina amin'ilay zavatra eto ambonin'ny tany foana ihany koa ny priorité atsika rehefa avy eo fa raha mba omena occasion ianao angataka ho an'ny zanakao dia inona zany ny zavatra tokony ho priorité angatahanao aminy dia mbola miverina ihany hoe ny mandrakizay any sorata eo amin'ny bokinao ny fiainanao Andriamanitra ny anaran'ireto zanako reto ary eo ka tsisy circonstance na zavatra izy eo ampiova an'ireto zanako reto aminao na fitiavana io na inona io arak'ilay Romaina 9:9 tsisy ampiova azy amin'ny fitiavana anao zany ny zavatra angatahako na fahoriana io any oriana any izy anana fahoriana dia izao oka tsy hiala aminao reto zanako reto fa hiazona hatrany ny fitiavana aminao na fanenjehana io indray manko mety isy fanenjehana anatin'ny fiangonana dia tonga le ankizy dia tsy mivavaka intsony fa mila angatahany zany hoe tsisy asaraka atsika amin'ny fitiavan'i Kristy a na inona dia zany zavatra angatahana ho an'ny ankizy dia avoana amin'izay ara zany ilay fitezana ambony toy izany hoe dia mandeha ve zany ny ambony ry pastera raha izay zany mipetraka dia Jesosy Kristy no niteny azy teo ka tsy izany no niteny an'ilay Matthieu 5:1 teo fa ozy izy manao hoe
ka tsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinana dia anampy ho anareo zany rehetrarehetra zany zany hoe homena ho anareo zany rehetrarehetra zany rehefa tena mipetraka tsara le fitezam-panahy milamina ny zavatra rehetrarehetra lasa voataiza le ankizy ny fahataorana an'Andriamanitra dia io fahataorana an'Andriamanitra io dia mahatonga anazy tsy angalatra tsy hanimba ny tempolin'Andriamanitra tsy hanao an'ity karazana fitsangatsangana io lasa mitarika ho anazy amin'ny zavatra be dia be amin'izay izy zareo ianao reraka mihitsy nareo aza maditra aza manao zavatra zao fa rehefa tena mipetraka ao anatiny le mandrakizay dia izy ihany vao mahalala hoe tempolin'Andriamanitra za efa ohatran'izao za efa ohatran'izao dia lasa misy zavatra be dia be zay tsy ampianarina azy akory tsy amena moralina anazy akory fa ampian'Andriamanitra ho anao satria mandeha amin'ny fahataorana an'Andriamanitra ny zanako ao dia izy ny tenin'ny Jaona hoe tsy manana fifaliana lehibe noho izao aho izy dia ny fahafantarako fa mandeha amin'ny fahamarinana ny zanako mandeha amin'ilay lalan'Andriamanitra mandeha amin'ilay lalana makany amin'ny fiainana mandrakizay ny taranako zany ny zavatra tsara indrindra fa tsy hoe iny ilay zanako fa tafita le niteneniko teo zao le hoe ka anankitelo teo tena mitomany le ray aman-dreny ay zany natafita tao inona ary ny zanako ao rehefa tena miala amin'Andriamanitra izy tena fahoriam-panangy be iainan'ny ray aman-dreny zany fahoriana be ka izany hoe tafita le zaza nefa miala amin'Andriamanitra izy ary eo no anisany nahatonga anahy manokana tena sarotiny be satria manao ankety manao fanadihadiana dia ity anankiray ity kosa aloha tena miverina foana ty valina fanadihadiana anankiray ity hoe fa ahoana ilay zanako niala tamin'ny fivavahana nefa nareo tena mivavaka dia tsy mahay miteny gasy angao any zanakareo dia hoe tsy mahay miteny gasy miverina foana izay resaka izay dia izay nahatonga anahy niresaka mihitsy izay mivady hoe raha tena tiantsika ho tamana atao am-piangonana ny reto zazy reto dia tsy maintsy ampianarina teny gasy ary le resaka teny gasy tsy resaka fotsiny hoe mahamalagasy le mandrakizay any mihitsy ny ao ambadika izany satria rehefa tsy mahay miteny gasy izy nefa fiangonana miteny gasy ny hitondrana anazy dia tsy alesa izy eo anatin'ilay fiangonana dia miala le izy lasa tsy mahita ny intérêt izy mandeha mivavaka sahirana izy dia tena important be ny fiangonana manaova fianarana miteny gasy ho an'ny ankizy tsy mahay miteny gasy organisio zany azo atao tsara mihitsy zany hoe antaontsika anao dia misy bénévole mihitsy dia tena ao anatin'ny isakasabotsy na ohatra zany dia tena tonga ao reny ankizy rehetra mangetaita te-anatra teny gasy reny dia ampianarina dia asiana manao vavaka amin'ny teny malagasy dia fa tena tokony ataontsika raha-pahamena le fahaizana amin'ny teny gasy satria misy fandraisany amin'ilay fivavahana sy le mandrakizay an'ilay izy rehefa avy eo lasa lavitra be mihitsy ny eritreritra amin'izany fa ilay izy tsy resaka fotsiny hoe patriotisme ny alo tena tsy patriotisme ny mahatonga anahy strict amin'izany ako amin'ny resaka teny gasy fa hozy izy hoe raha vao tsy miteny gasy reto dia tsy hiara hivavaka amiko zany reto dia ho aiza zany reto sasy reto raha tsy handeha hiara hivavaka satria hoe tsy mbola kely izy mbola azonao forseny mivavaka ihany aloha mandeha any dia eo izy misaony eo izy dia mandray telefona izy dia manao dessin izy tsy zavatra azony mihitsy fa rehefa 14 ans izy tsy afaka ampanaovanao dessin intsony fa ozy amin'izay izy hoe za tsy handeha ozy izy fa tsisy azoko dia eo amin'izay anao sahiran-tsaina dia manomboka miala tsikelikely amin'Andriamanitra izy dia hiteny amin'izay izy ny farany hoe tsy mety amiko ilay fivavahana ozy izy dia zava-dozy zany ka zany zao anisan'ny zavatra anankiray koa zany mila jerevana daholo ny lafiny zavatra rehetra izay ahatonga antsika hoe ahatonga an'ireto zanako reto hifikitra amin'ny Kristy fa zay ataovy priorité zay an'Andriamanitra ny sisa rehefa avy eo manao ihany ianao mitaiza aminazy amin'ny fitiavana manome anazy le secondaire zany tsy hoe tena tsy eritreretina mihitsy mizara fitiavana aminy milalao miaraka aminy manao zay zavatra azonao atao fa ny tena priorité aloha rehefa mipetraka iny dia milamina ny ambony rehetrarehetra fa raha ohatra ka le priorité tsy mipetraka dia zay mampikorotana andreo rehetrarehetra ireo zay mihitsy le modelina fitaizana zay ambaran'i Jesosy Kristy ary modely-piainana amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy zany rehefa tsy milamina fifandraisantsika amin'Andriamanitra sy ny antoka ao mandrakizay antsika lasa mikorotana be daholo ny fiainantsika fa rehefa milamina le fiatsahana ny fanjakan'Andriamanitra dia misy fiadanana ohatra milamina ho azy daholo koa ny fiainana rehetra satria efa manana penao dia izany nahatonga le hoe na dia mahantra raha mbola manao hoe faly ao aminy faly miaraka amin'ny Jesosy faly hamanana an'i Jesosy dia izay andao hivavaka aloha dia avy eo nareo afaka mametraka fanontaniana dia tiako tsika rehetrarehetra androany rehefa miala eto hanana vision vaovao tsika ho an'ny fitaizana
ho an'ny ao atokantrano. Tsy le vision ntsony tena hiasana be mihitsy le hoe tena karierany ny tany Paris dia nalahelo kely fa nisy olona ndresaka tamiko hoe eto ambavaka ny zanako izy fa fotoana fohy mialohan'ny voan'ny dokotera ho sy dia nanao accident izy dia tétraplégique izy amin'izao fotoana izao. Ianao anie mihazakazaka amin'io zavatra io fa mianjera indray mandeha izy dia vita e. Tsy sécurité an'izany mihitsy io a. Tsy important mihitsy ny zavatra important indrindra dia ny atongavany any an-danitra, ny mandrakizay any. Fa le zavatra eto ambonin'ny tany zavatra hiazakazahana be fa fragile be io fiainana eto ambonin'ny tany. Tena fragile le fiainana eto ambonin'ny tany. Zavatra tsy apozina akory dia tonga dia efa mi-explose daholo ny zavatra rehetrarehetra. Dia lasa simba tanteraka ny nofinofitsika. Fa tsy simba ny nofinofinao raha manana ny mandrakizay ianao. Ozy ianao hoe mbola misy nofinofy izay anjara tsy azo alaina aminy. Dia le mandrakizay. Dia mbola manana an'izay izy, izay ny jokerany. Mbola any am-paosiny ihany dia izay eto ambonin'ny tany very, karatra very eto tsy problème zany. Mbola manana joker izy. Lasa manana fampiononana tsika, lasa manana fifaliantsika, manana fiadanantsika. Ary io mihitsy ny fanantenana ny mandrakizay io. Io le fanantenana lehibe indrindra ao anatin'ny kristianina ka na misy fahoriana azy dia mitraka ny kristianina satria fa manana avy dia mbola eo na amin'io tsika ny oriana any. Ninona very, ninona dia tsy maninona makany an-danitra tsika. Dia izay ny zava-dehibe indrindra. Tao hivavaka tsika aloha ary. Raha eo misaotra anao izay noho ny amin'ny fampianarana izay ny fampizarana teto tamin'ity anio ity a. Raha eo fantatray fa zavatra ngeza be ao anatin'ny fonao ny andehanany makany an-danitra. Mihoatra noho ny azahoanay taratasy hipetrahany eto amin'ity La Frantsa ity. Zava-dehibe aminao ny atongavanay ao amin'ilay toerana izay fanomaninao. Ilay nambarina hoe fitoerana maro. Mihoatra lavitra noho ny azonay fahasalamana. Mihoatra lavitra noho ny atonga azonay asa tsara. Tena projet lavitra be mihitsy. Projet amin'ny mandrakizay ny projet anao aminay. Mihoatra lavitra noho ny azahoanay asa sy azahoanay trano eto amin'ity zao tontolo izao ity. Ary misy trano any, misy tany any, misy toerana any izay efa voavoatra miandry anay. Ary tianao mba hanananay etaeta sy fiandrandrainay isan'andro isan'andro. Mihoatra noho ny zavatra rehetra eto amin'ity zao tontolo izao ity izay mandalo sy miserana ihany. Tsisy azo atenaina eto Andriamanitra fa ny fanantenanay dia mifantoka tanteraka amin'ilay mandrakizay. Ary aoreny tanteraka ny finoana sy ny fanantenanay tsiraray avy ireto mba tena hibantsina izany mandrakizay izany. Ka na izany iza tonga teto nandray izany hafatra izany. Dia anao lara-pahamehana ny ara-panahy ny mandrakizay mihoatra noho ilay ara-nofo ilay fitafiana sy ny zavatra rehetra izay mampiasa sainanay isan'andro isan'andro, mampiady sainanay mampiakatra ny tosidranay io. Fa omenao anay ihany izany. Na dia matory ary izay rehefa tena vita fihavanana aminao. Raha eo niza tonga eto amin'ity anio ity dia aoka anana izany tanjona vaovao izany izay ho an'ireto zanakay reto. Fa tsy izahay ihany ny teo any an-danitra fa izahay sy ny ankonanay koa hiary fampitantana ho any an-danitra izahay. Izany ny fanirianay hiaraka onona aminao mandrakizay any an-danitra izahay. Ary dia nao no ankatahanay raha eo anome tolotsaina, anome fahendrena, ahafahany tena mitaiza ny zanakay araka ny tokony ho izy, araka ny maha-kristianina tokoa, araka ny hitondrana azy ireo any amin'izany fiainana mandrakizay sy ny fahamarinan'ny teninao izany. Dia mino izay fa ho tanterahanao aminay tokoa ary ny teninao fa ianao no nampanantenana izany teny izany hoe katsao aloha ny fanjakana sy ny nampo anareo ny zavatra rehetrarehetra dia tena tanterao izany. Anampo anay ny fitezana rehetra izay tsy vitanay sy mampiasa sainanay, izay tsy hainay akory ny tokony atao fa toa manandranandrana fotsiny izahay. Ianao ny fantatray fa anampo anay amin'izany zavatra rehetrarehetra izany fa dia ampio izahay. Ary mangataka ny herin'ny fanahinao masina ihany koa ahafahanay tena manana hevitra hitondrana ny ankonanay ho amin'izany tanjona izany. Dia apetraka feno ampelantananao
izao fampianarana izao mba tehiry izy aty anatinay fa indraindray miova ny vision anay mora makamamy an'izao tany izao mora manakalo ny lanitra amin'izao zavatra hita maso zao fa tena tehirizo aty anatinay zany fampianarana zany ka manomboka an'io dia iova ny tanjona lehibe indrindra amin'ny fiainanay dia ny hoany aminao ny hoany an-danitra amin'ny anaranao Jesosy Kristy nanaovanay izany vavaka izany amen. Ny faniriana dia hoe raha ohatra ka azo atao satria amin'ny mahavision an'ilay izy amin'ny mahatanjona an'ilay izy dia azotsika atao ngeza ilay izy azotsika atao lehibe ilay izy dia apetraka ao an-tokantrano mba ho hitan'ny ankizy mihitsy hoe ity ny vision antsika ity ny tanjontsika mianakavy ity ny zavatra lehibe indrindra amintsika rehetrarehetra io ny tanjontsika tena mila créativité mila hevitra isika afahantsika mitaizany zanantsika ho amin'izay mandrak'izay zay fa rehefa tena velona ao anatiny averiko ihany zay manampy ho azy ny zavatra rehetrarehetra mandeha ho azy daholo ny zavatra rehetrarehetra rehefa eo rehefa tena miaraka amin'Andriamanitra ny zanantsika. Andao ary aloha olona vitsivitsy raha misy manana fanontaniana dia raisitsika raha tsy misy moa zany dia amarana ny fizarana. Zafady mandeha ty moa zany paster le somary ohatran'ny izavy aloha le manana fanontaniana zafady olona anaky roa angambany ia dia mitsangana manganisa aty aloha aty ary manganisa aty aloha aty nareo anankiroa. ty zany le fanontaniako amin'le hoe ahoana le hoe tsy fantatro ianareo tsy mahafantatra anareo na izy miala amiko ianareo fa tsy fantatro iny zany atoka haiko ho ana mihitsiny azonareo ve le fanontaniako hoe za efa nanao ny asan'ny ananao za dia konina za zao inona moa zany tenena mponao hoe tsy fantatra ianao inona le nataoko inona le tsy nety nataoko tamin'izay nefa za mpanompo tato nanompo anazy tamin'ny asa tamin'ny sakalahady nitondra zanako miangony sakalahady mivavaka isakariva nefa rehefa avy eo ohatra azo an'izay hoe tsy fantatra akory ianao inona moa zany zay natonga an'izay zay le fanontaniana. Ny ana paster ny fanontaniako dia en fait misy eny fanontaniana tena mila valina ilay izy raha ohatra ka na satria izao za zany taminahazo an'ilay diagnostikako hoe maladie rare tumeur sy ny sisa dia juste 3 andro tao aorianan'ilay izy dia en fait amin'ny teny frantsay ilay izy tena hoe j'étais exposée à ma finitude. Tena zay zany dia za kristiana efa nandray an'i Jesosy fantatro hoe voavonjy azoko antoka amin'ny famonjena fa zao zavatra nahavariana ary mampametra-panontaniana tao anatin'ilay chokany nahazo an'ilay izy zany mbola vao frais be zany le vaovao dia tadidiko tsara zay nanao fotoam-bavaka ny SVK dia teo zany za zany tena sonné tamin'ilay zavatra manjo hoe tsy namety sy n'Andriamanitra mihitsy aloha fa zay ny encaissé an'ilay vaovao zany dia ny harivan'io dia nitenen'ny vady aman-janako hoe andaontsika ozy izy andehandeha pour te changer les idées dia nandeha tany amin'ny fête foraine zay tany Blagnac dia tamin'iny le nandeha tamin'ilay fête iny dia ohatrany nanao film ny fiainako teo aloha rehetrarehetra
dia mifampitatana izay roa dia ozy izy hoe dia ahoana moa zany tena za zany mety tsy ahita ny zavikeliko andeha aty amin'ny fety foraina mety tsy hitondra zavikeliko aty ohatrany tony olo tony zany dia tena nalahelo be a pastera dia nalahelo be dia nalahelo be a dia izay ny teneniko hoe inona ny mahatonga an'izany a inona ny conseil satria ohatrany hoe raha olona manana ny assurance amin'ny famonjena dia tena androany zao tena miteny hoe noho ny tateoriana rehefa natao ny biopsie sy ny karazana machin dia ho za hoe mody a dia faly aho fa mody any bolina sy ny ankizy dia raha tsy velona dia mody any amin'i Jesosy a fa tamin'le circonstance iny zany a dia tena hoe navesatra ilay izy dia izay mampametram-panotaninana foana zany iny fotoana iny hoe fa maninona ny misy olona manana assurance fa voavonjy ao amin'i Jesosy nefa malahelo rehefa tena anjay fa tonga le zavatra ohatr'izay zany dia izao tao anatin'izay zany dia le niteneniko anareo dia amin'ny heritaona zany mety hoe ohatra tsy mahita an'izao tsony izay sybola zany mety hoe tsy hitondra ny zavikely mety tsy hitako akory zany za zavikeliko zany sisa dia izao ny arivan'iny ihany tamin'ny vavaka alohan'ny atory dia niteneny Jesosy hoe ianao nge ny ambivoaketa tokotany etsy fotsiny arany ianao dia vodinany tomobila dia maty fa nefa ianao raha tenena hoe vous avez un cancer mety mbola ampitomboiko 70 taona 50 taona ny fiainanao fa iny le aia be hoe ahoana izay mba tiako asahoana valiny hoe inona mahatonga an'izany sotra nenandray pastera ny fanontaniako par rapport amin'ilay hoe ny tanjona zany hoe en tant que satsinao amin'ny mampianatra sekoly ny tenin'Andriamanitra dia mampita ny ankizy hoe na ny zanako hoe ny tanjona dia ny andova amin'ny fiainana mandrakizay dia supposena hoe atao hoe réussi ilay tanjona zany hoe mipetraka tsara amin'ny lohan'ilay ankizy hoe izay ny priorité any eo amin'ny fiainana par contre en parallèle izy nefa éduquena ihany ohatra ny hoe mianatra izy dia hoe mila mianatra tsara mila mahazo note tsara tsika koa ray aman-dreny fierté atsika ny mahita ny zanatsika hoe tafita mahazo diplôma mahita asa rehefa mahazo note tsara ny ankizy dia faly tsika hoe nahazo note tsara ny ankizy dia hoe ahoana ny afahana micadrer an'ilay ankizy hoe mba tsy ho prétexte ho aminy hoe maman za efa tonga ny tanjoko hoe za efa rassuré hoe manana fiainana mandrakizay du coup za na échec na amity c'est pas important satria ny important ankoary dia nefa ianao ety koa mila éduquenao zanakao hoe mila mianatra ihany ianao satria ety antany ianao dia mila manana réussite ihany ianao amin'ny reto domaine reto le fanontaniana voalohany aloha ngamba novaliako hoe misy an'izay tenin'i Jesosy Kristy izay hoe amin'ny fotoan'andro dia isy olona diso fanantenana isy olona diso fanantenana satria hoe Jesosy tena resaka be dia be bakasika ilay fanjakan'Andriamanitra sy ilay fiainana mandrakizay mihitsy mantsy dia nanazava izy mety misy olona ozy izy amin'izany fotoana izany hiteny hoe ohatra efa ahoana izay ny lasa ty zay rehefa nanao asa be efa nanao androka dia voly zay efa tena nanao an'izao tamin'ny anaranao dia manino izay ny lasa ty fa tena ohatrany tsy mety izy izany zay efa nanaraka le séminaire natao tany Toulouse tsisy tsy narana séminaire dia ahoana izay ny lasa ty ozy Jesosy hoe tsy fantatro ianareo sy navezana mialahy tampoka ianareo mpanao meloka misy an'izay teny izay mialahy tampoka ianareo mpanao meloka ozy izy ndikany hoe tsy fantatro ny teny grika ampiasaina iny hoe ginesco le hoe tsy fantatro ny dikany dia hoe tsy manana fifandraisana manokana amiko ianareo tena misy olona tena mampiasa ny anaran'i Jesosy manao ny asan'i Jesosy manatrika séminaire fa tsy manana le relation intime satria ny teny hoe fantatro ny mahalala ao anatin'ny baiboly dia ozy izy hoe i Maria dia tsy mbola mahalalalahy zany hoe tsy mbola nanana relation tamina lehilahy izy ary le relation intime mihitsy ny ambara amin'izany ka le hoe mahalala
dia tena anankiray ny ampiasaina tamin'ny olo hoe tsy mahalala anareo aho zy jesosy sy le hoe maria dia tsy mahalala zany hoe tsy manana relation amiko ianareo. dia izay ny olana zany. Mety misy olona hoe manana antoka atsiny hoe manana mandrakizay izy a dia atreo fa aveo izy tsy manana relation amin'i Jesosy Kristy a dia manao tsy manao ny sitrapony Jesosy Kristy fa zay tiany atao fotsiny ataony manao ny asa manao faratsiny izy zany. Dia amin'izay fotoan'izay zany a mamita teny izy satria mieritreritra izy ho any an-danitra. Fa itsika kosa nefa dia izao hoe manana fifandraisana amin'ny Jesosy Kristy isika ary mila mamboly izay fifandraisana amin'ny Jesosy Kristy izay isika miaraka amin'ny isan'andro isan'andro. Mety misy fotoana anao mahavita mivavaka be, mety misy fotoana tsy mahavita mivavaka be, tsy izay mihitsy ny olana fa mifandray amin'ny Jesosy Kristy ianao a dia izao tazominao foana zany le finoana hoe maty ao anaty ambony azy fijaliana Jesosy Kristy a maty hamonjy ao amin'ny fahotako izy. Dia miezaka mandrakarivotsika miala amin'ny ratsy satria le faharatsiana raha mbola eto ambony tany fantatra Andriamanitra. Zay zao valy le fanontaniana faharoa teo hoe fantatra Andriamanitra anie ny maha-olombelona antsika tsisy antony izy fa zavatra normal le izy hoe fananina ny lasa nalahelo ako normal ka tsika mbola anatin'le mbola misy an'le sentiment malelo rehefa any an-danitra tsika ny tsisy an'io alahelo intsony. Fa raha mbola eto amboniny tany zany a dia mbola normal mihitsy ny hoe misy olona maty na dia efa hitanao zao mihitsy raha ny vavaka izy alohan'ny nafatesany a dia malahelo ianao satria izay le manofo anao mbola misy an'izay alahelo izay a zavatra tena normal zany izy fa tsy tokony horaisinao hoe za tsy manana antoka sa tsy manana inona raha ohatra ka mitomany. Raha misy olona nisy mpanompon'Andriamanitra zao dia maty le olona akaiky azy dia nitomany izy dia hoe fanareo ve tsy manana fanantenana ino ty manao ranomasony gentlis ty olona efa mitany Andriamanitra io nareo ka tsy manana fanantenana avelao izy hitomany. Fa tena zay le mbola maha-olombelona zay mbola misy an'le sentiment ana alahelo ao anatsika fa rehefa any an-danitra vao tsisy an'izay tsony. Raha any an-danitra zany misy an'le hoe fahahoana mbola nalahelo dia zay le izy lasa problème hoe fahahoana moa ianao malahelo aty an-danitra ity. Fa raha eto ambony tany mbola misy n'le izy dia tsy olana mihitsy n'le izy fa tena zavatra normal le izy. Dia zay le teneniko tamin'le teo aloha teo hoe misy zavatra izay fantatr'Andriamanitra ny limititsika fa mifikitra amin'Andriamanitra isika dia tsy miala amin'Andriamanitra dia bebaka isan'andro isan'andro dia izay fotsiny ny takian'Andriamanitra amintsika. Miazona ny finoana mibebaka isan'andro dia manaraka an'Andriamanitra manao ny asa fanompoana sy ny rehetrarehetra arak'izay azontsika atao eo ho amin'ny asan'Andriamanitra zany dia miazona izay finoana izay aza misalasala satria mety ianao zao mety nieritreritra zany hoe le metram-panontaniana teo hoe dia za zany zao sao dia tratran'izay surprise zay dia ahoana dia fa tsy mety zay matoa mbola misy an'izay salasala zay dia mbola tsy manana antoka zany tsika hoe tena voavelan'i Jesosy noho ny amin'ny fahafatesany teo ambony azy fijaliana tao aloha ny fahotantsika. Rehefa tena iresaka makasika an'le antoka makany an-danitra ianao tsina tsy teny amin'ny zanaka ohatrany hoe makany an-danitra tsika makany daholo tsika rehetrarehetra rehefa miala eto dia tsy izay fotsiny le tenenina amin'ilay izy fa hoe fa maneniny tsika makany an-danitra. Ahoana ny ahatonga tsika makany an-danitra dia satria tsika mino fa Jesosy dia maty ho an'ny fahotantsika. Tamin'ny Pasika farany teo dia tena mipetraka mihitsy dia nanazava tamin'ilay ankizy teo inona moa tsika nytia teo hoe Pasika ty dia fa maninony Jesosy no maty fa manino izy maty manino izy natao teo ambony azy fijaliana fa tsy hoe nitifirina tamin'ny basy fa maninona nalatsaka ny rano Jesosy dia tsy maintsy nahazavaina amin'izay fomba ahazahoany anazy dia izay mihitsy nahazahoana anazy ahazavaina azy hoe satria tsika voavela eloka mino tsika hoe Jesosy maty dia izay mino an'izay hoe Jesosy maty dia ny fahafatesan'i Jesosy zany ny rano Jesosy zany manadio antsika dia izay ny tadiavin'Andriamanitra. Dia rehefa mino an'izay tsika dia makany an-danitra dia izay tazomina foana izay tazomy foana izay tsy miakina zavatra nataonao le izy fa rehefa miazona izay finoana izay ianao dia izay zany ny antoka tonga antsika manana famonjena. Dia ny farany hoe raha ohatra ka le tanjona makany an-danitra efa ohatrany hoe aki zany dia le tombony tany ve vokatr'izay zany lasa ohatrany hoe peu importe na azo na tsy azo efa azoko ny jokera maman za raha tsy mianatra ntsony ary raha tsy olana ntsony efa makany an-danitra lasa ohatran'izay ve zany le izy
tsy izay mihitsy le zay za mamao tsy miraharaha zay to ambony tany tsony na iteraka tsy ola le za fa makany an-danitra foana dia fa zay ny zava-dehibe indrindra tsy izay mihitsy le izy fa ny olona zay makany an-danitra dia tsy midika hoe tsy miraharaha tsony le fiainana eto amboniny tany satria tsika dia tsy maintsy mihinan-kanina tsy maintsy mitafy tsy maintsy mandeha fa lasa secondaire izy question-na priorité fotsiny le izy fa tsy hoe délaissenao le eto ambonin'ny tany fa le any an-danitra fotsiny lasa extrémiste indray zany fanabeazana zany fa question-na prioritaire izy hoe ity aloha ny tena zava-dehibe indrindra dia ity ny numéro 2 dia ity ny numéro 3 fa tsy hoe ity numéro 1 ity dia ny 2 sy ny 3 tsisy tsony fa tezaintsika zany izy hoe oui tena mila mianatra mba hatonga anareo ho tafita hatonga anareo hanana trano sotro zany ampianarina an'izay koa izy fa secondaire zay fa le hoe apetraka question-na priorité ngamba zany l izy fa tsy hoe ity noraisina dia ity ajanona na hoe ity tsy rarahina fa tsika koa mbola olombelona mbola mila mitafy mbola mila miakanjo mbola mila misakafo dia tsy maintsy ampianarina izy mila mianatra mila manao an'izao mila manao an'izao mila manao an'izao azahoanao an'izany zavatra rehetrarehetra zany dia tena tsara mihitsy raha hoe tena hoe manome voninahitra an'Andriamanitra isika le Andriamanitra izay efa nifidy antsika efa nampandresy antsika efa mitondra antsika ao an-danitra dia manome voninahitra azy ny fiainanao tsara be zany dia izay izy zany mba ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra koa ny fiainany amin'le réussiteny rehetrarehetra eto ambonin'ny tany dia ohatrohatran'izay angamba ny azoko amalinana azy fa ny tompony anampy izay tsy voazava tao anatin'izay fanazavana izay eny tompoko farany angamban'izay fantany sotra tompoko ny zany farany amarana an'la izy hoe paster afaka averinao tsara hoe inona zany le zavatra olazaina nyreto ankizy ny lehibe moa samy mbola mahay zao fa le ankizy le hoe voiakatra hoe inona le ampalazana anazy hoe zao no tena any an-danitra any le mandrakizay zany na amin'ny teny vazana amin'ny teny gasy moa le izy sarotra be foana fa ny lehibe afaka mianatra fa ny ankizy vao misonitra zany tsy voatarika mihitsy raha tsisy tena zavatra mivaingana hoe any ange ohatran'izao ny tsika vita ihany fa ny endrareo amin'izao fiainana hafahafa zao zany mahatonga nametraka an'ilay fanontaniany sotra tompoko atao conclusion ngamba le izy dia tsara be ny zavatra tena azavaina amin'ilay ankizy dia tena lizy koa tsy atao hoe fampianarana lava be fa le efa tsy kelikely le ananany etaeta ao any an-danitra manomboka amin'ny teneniko teo hoe afaka atao tanjona le izy atao apetraka ao amin'ny trano le izy afaka ihany koa le izy resahana aminy hoe inona moa ny antony ivavahantsika zany zao ohatra dia azavaina aminy zany efa maninontsika mandeha mivavaka dia valiana zay fantany zay azavaina aminy zany zay fantany zay hoe tsy hoe azo fahasalamana mety misy olona tena mivavaka fa tsy voatery hoe any tsy hoe anao azao fa ny antony tena ivavahantsika voalohany indrindra zay tenako hoe priorité le izy fa tsy midika koa zany tsy ilaina zany ny fivavahana sy ny fahasalamana fa ny voalohany zao andehanantsika any an-danitra zay aloha azavaina aminy zay ohatra anankiray zay hoe inona moa ny antony mahatonga antsika mivavaka ny faharoa koa dia hoe iza ny makany an-danitra izy fanontaniana be dehibe zany zay mila azavaina aminy mihitsy dia fahatelo dia hoe afaka anontaninana azy le fanontaniana teo hoe inona ny tanjonao zany zao inona ny tena tanjondry inona ny tena zavatra tianao amin'ny fiainana dia azavaina aminy hoe tena amboniny zany dia ity fa raha mahazo an'izany ary nao kanefa n'izao dia inona dia tianao ve zany dia eo izy maintsy tsy tiako zany zany any amin'ny afo be sy any zany dia apetraka mihitsy zany manomboka zao dia izay ny tanjona dia aveo koa azavaina aminy hoe itsika dia makany an-danitra satria ahoana ny mahatonga antsika makany an-danitra ny antony dia satria itsika mino an' Jesosy Kristy itsika manana an' Jesosy Kristy aty anatintsika itsika miara-miaina nareo zao mbola zaza dia mino an' Jesosy Kristy nareo miaraka amin'ny Jesosy Kristy nareo dia hoentin'i Jesosy Kristy makany an-danitra isika au fur et à mesure le fanazavana an'ilay izy alefa tsy kelikely fa sady angatao mihitsy ny tolotsaina avy amin'ny fanahy masina dia aveo koa dia le zavatra nyresantsika teo hoe ahoana moa zany fiainana an-danitra zany dia resahanao izy mba hoe andao mipetraka kely indray tsika aloha dia rehefa le arivariva iny zany dia hoe mba ataovy tonga dia ataovy rahampitsony ianandro any hoe ahoana fiveranareo an'izany any an-danitra zany
dia hitanareo ny connaissance an'ilay zaza hoe inavy mba zavatra fatany dia ianao afaka manampy ilay fanazavana mihitsy ny hoe raha ny baiboly dia izao zany fiainana mandrakizay zany dia tena hoe tsisy ranomaty ela be tsisy fitsarana mihitsy dia ny olona any tsisy maty tsony tsisy ohatrao dia manao imagination eo izy mieritreritra ao izy dia tena apetraka mihitsy izy hoe any volamena ohatr'izao zany akory tsy midika hoe lasa tia volamena be ilay zazana fa ampahafantarina azy zany hoe araka ny ambaran'ny baiboly dia zao ilay toerana any dia miandrandra an'izany tsika dia zay ny tena zava-dehibe indrindra aty anatytsika ilay izy tena misy zavatra mila ny atao hoe éducation zao zavatra volena mihitsy ka rehefa mamboly ianao dia zavatra madinidinika ny iny voly zany ny atao hoe mamboly tsy izy tonga dia hoe zapa nitanjosika mako dia tonga dia amboly dia hoe ohatry ny ataon'ny vazaha ty hoe maka hazo be dia tonga dia atsatoka ilay hazo be dia tonga dia vita zany fa ny mamboly dia misy voany atsipy dia tondrahana kely rapitso tondrahana ravaka pitso dia mila manondraka foana ianao dia miakatra amin'izay dia mbola miakatra riny dia mbola kolokoloana kely tapatapahana kely dia ohatr'izay zany ilay voany zany natao hoe fanjakan'Andriamanitra hozy Jesosy ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny voa anankiray hozy izy izay afafinao anatin'ny fony ny zanakao ilay izy dia tondratondrahanao kely ilay fitiavana ilay fanjakan'Andriamanitra dia hitombo iny dia ho lasa ngezabe iny dia lasa ngezabe ao anatiny iny dia lasa hitaonany olona koa izy hoe ianao ve eo any an-danitra ianao hoe manana antoka fa maka any an-danitra nisy fotoana tamin'izay mbola niofana ho an'ny fampianarana ho an'ny ankizy kely dia nasiana ohatra ny badisa kely izay ny akanjon'ny ankizy kely rehetrarehetra dia asiana point d'interrogation ngezabe eo amin'ilay izy dia ndanareo mandeha milalao dia apetrao eo io point d'interrogation be io dia izay olona mahita an'io tsy maintsy anontany hoe fa inona io dia ny valiny dia hoe ianao ve efa manana antoka fa ho any an-danitra zay ilay izy zany hoe be dia be zany ilay fomba azo atao fa anjarantsika no mandeha fa tsikelikely ilay izy manondraka mampafantatra azy ilay mandrakizay dia milaza amin'ny manao hoe ny famonjenantsika dia izao mino tsika fa Jesosy dia maty teo ambony azy fijaliana ho antsika mino an'izany ianao dia mino ao izy dia zay amin'izay fahatakarany aloha fa rehefa mandeha ny fotoana dia mandeha mitohitohany ihany dia ampatsahivina ilay izy zay le hoe resao amin'ny zanakao zany na mitoetra izy na mandeha fa tsy hoe androany any zany resahantsika dia tsy miresaka an'izany intsony tsika raha tsy afaka folo taona indray fa resahana matetika ilay izy atao tena zavatra hoe ngeza be tazomina sy banjinina projet ngeza be hoe slogan antsika ngeza indrindra dia hoe tsika mianakavy miaraka makany an-danitra zay ny zava-dehibe indrindra dia ataontsika zay tonga zay dia ino mahatonga anazy hoe isika mianakavy miaraka isika rehetra miaraka amin'ny anina isika mianakavy miaraka makany an-danitra zay zany ny antokontsika dia ino eo amin'izay izy hoe hiala amin'Andriamanitra dia matahotra izy satria ny zavatra efa napetraka ao anaty lohany dia hoe isika rehetrarehetra miaraka makany an-danitra izahay mianakavy miaraka makany an-danitra tsy hiala amin'Andriamanitra izy raha voapetraka tanatin'ny lohany izay misaotra tompoko misy fangatahana sady fizarana fohy dia fohy fa ntilotehana ilay nitenen'ny pasteur teo hoe micompromettre amin'ny fiainam-panahazanatsika izay tazaina aty amin'ny fiangonana malagasy nefa ny ankizy tsy miteny malagasy dia te hangataka amin'ny pasteur ary te hangataka amintsika rehetra mba hitondram-bavaka ny efa projet ny fiangonana FPA Matoloza amin'izao fotoana ny ametraka amin'ny fomba ofisialy ny fampianarana teny malagasy ho an'ny zanaky ny fiangonana efa misy olona miofana amin'izany misy partenariat ny FPMA miaraka amin'ny FTM na fampianarana teny malagasy dia efa misy olona miofana amin'izany eto am-piangonana izany amin'izao fotoana dia izay no mba hangatahako hoe mba hitondra amin'ny pasteur ny am-bavaka satria izay ny isan'ny toroteninao androany rehefa matsaritsary ny FPA Matoloza ianao dia mba ataovy anatin'ny sujet de prière ny ataterahan'izay fampianaran'izay dia mety efa ho antsika rehetra koa ilay izy dia misaotra indrindra pasteur tena nafonja dia nafonja fampianarana tsy haiko na solo raha manana amarana ny fotoana fa juste info antsika andeha ho any Ramonville misy parking nao rehefa tonga eo amin'ny parc du chemin de Manche Pomme nareo
dia misy parking ao amin'ny agauche eo, dia au fond de la rue tena ary amin'ny faran'le lalana dia misy trano ao hoe collectif maison, dia ao ny fotoanantsika zany fa ny parka ngeza be misokatra ao antsika fa misy ny toerana officialy ny tily zany ao amin'ny collectif maison. Tsy sarotra hita ilay izy fa rehefa tonga amin'ny chemin mange pomme nareo dia au fond de la rue. Misy zavatra anankiray kely koa azafady indrindra mialohan'ny amarana anazy misy ny page marque 16-15 moa araka ny efa anambara tamintsika dia misy vidéo marobe izay efa natao. Dia vao teo zao nisy nanontany hoe ahoana ny ahitany an'ilay vidéo taloha fa ohatrany tsy hitanay mihitsy fa ohatran'ilay faraparany foana ihany no hitanay dia misy flash ohatran'izao zany izay natao. Ity flash disk ity dia 64 giga dia atao anatin'ity flash disk daholo ny vidéo rehetrarehetra izay efa nataoko hatramin'izay izay maherin'ny 500 eo. Dia atao anatin'ity flash disk koa ny toriteny rehetrarehetra izay efa nataoko dia atao anatin'ity flash disk koa misy vidéo ho an'ny olona izay tsy mahay miteny gasy fa hoe teny frantsay eo amin'ny 500 eo ny vidéo efa vita amin'ny teny frantsay zany dia efa atao anatin'ity. Dia ny fampianarana ho an'ny ankizy rehetrarehetra ao anatin'ny page marque 16-15 dia ato daholo misy fampianarana hafa ihany koa atao anatin'ity eo amin'ny 1100 éléments eo ny ao anatin'ity zany. Dia izy ity flash disk fa afaka atsofoka amin'ny téléphone ihany koa zany hoe misy an'ity adapteur ity zany dia afaka vakiana amin'ny téléphone zany ilay izy raha mila an'izay tsika. Dia za moa tsy nanao be dia be fa tena hifonana fa 540 fotsiny nataoko. 540 fotsiny nataoko dia 20 € zany ny vidin'izy ity dia rehefa avy eo rehefa mirava antsika raha misy lina amin'izay dia afaka manantona anahy dia omeko an'ilay izy fa 540 ihany no ato amiko ato zany. Dia izay no fanamarihana kely. Ie. Dia mamerina ny fisaorana ny pasteur Tahiny isika ny amin'ny fampianarana izay nomeny antsika fa tena mafonja tokoa ary ankasitrahantsika ny Tompoandriamanitra nametraka izay teny sy ny fomba nampitany izany amintsika satria tena ilayntsika amin'ny fiainantsika zanak'Andriamanitra antsika tokoa ny fampianarana azytsika androany. Dia Andriamanitra ivimbina hatrany ny lalanao rehefa iverina ianao rehefa avy eo dia antenaina fa mbola efankahita soa eto amin'ny FPM Toulouse ihany rehefa misy koa ihany fotoana ahafahanay manafatra manao raha hanao fampianarana sy hoe fiarah-miasa. Dia misaotra indrindra tompoko dia amarana amin'ny fotoana sika hiaritsangana tsika io mibavaka. Mbola hiarivavaka isika. Ry Tompoandriamanitra eo tena tsy hainay tokoa ny angina amin'izao fotoana izao fa te hanandratra anao, te hisaotra anao satria tena lehibe tokoa ny fitiavanao ny fiangonana. Tena tianao tokoa izahay hiaina feno ny mahazanaka ao anay. Tianao tokoa ny fiangonanao ho tezainao ary hitombo amin'ny mahazanakao manomboka etỳ an-tany ary tena hiandrandra dia ny etỳ an-tany ilay fiainana mandrakizay. Tianao ny taranakay ho avy tena ho tezainay ao anatin'izany. Fantatrao ny fanirianay tsirairay avy izay tonga eto sy izay manatrika amin'ny alalan'ny YouTube ihany koa ny fampianarana teo. Tsisy miafina aminao ny etaetanay. Tena anana izany fiainana mandrakizay izany ary afara amin'izany fiainana mandrakizay izany ny fiainanay tsirairay avy izao. Tehirizo izany fanantenanay izany Jesosy ary aoka izahay tena anana ny fitiavana, anana ny fahendrena ahafahanay mitaiza ny ankonanay tsirairay avy mba tena amboly izany fitiavana anao izany amboly izany fanantenana ny fiainana mandrakizay izany any anatin'izy ireo. Dia voafetra ihany izahay fa mino izahay fa ny fanainao masina efa miasa sahady aty anatinay ahafahanay manatanteraka izany. Dia misaotra mandrakariva koa ny amin'ny mpanomponao izay afaka nitondra ny fampianarana teto. Ianao no ametrahanay ny fiainan'ny manontolo, ny fiainan'izy mianakavy ary ianao hanome azy izay rehetra ilainy ahafahany manatanteraka izay adidy manandraikitra izay mbola hiantsoroany. Dia izay koa dia mangataka indrindra ny fiadananao ao aminay tsirairay avy dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen.
dia fampatsahivana kely raha-pito maraina ny fanompoam-pivavahana dia amin'ny 10 ora sasany ao amin'ny église Notre Dame de Lourdes miaraka amin'ny fiangonana rahavavy katolika izany sika 1 allée Frédéric Mistral 31 400 Toulouse.